Anambady aho dia mpeny ny voniara Janira Soanaivo. Ry ava malala sy ry mpiangona, andro manokana sy manandanja ho an'ireto mpifankaty reto no ankalazaintsika androany. Fa maninona ry ty zany? Zareo ankera matoa ty ohatra ny hafafa be, ohatra ny mangovokovotra be sady agorotana vita tsara ty fa maninona ry matoa eo tonga eto anatrian'Andriamanitra sy ny fiangonana izy ireo hanamasina ny fitiavany amin'ny alalan'ny fanambadiana masina. Vonjare olona zanaka, vonjeo e! Fa inona ndray ty tsy mampitanaka ny lahy ohatrany hoe lahy ndray ty ny omby andrasanako. Va tsy mananjo andinika fiainana ve zany amin'ilay? Sady ohatrany hoe omby ahoana moa e? Ka jereko, laha tokony asa ty lozana mitanaka mijery filoana fotsiny eo, fa ny omby tokony hanao an'izany ndray ty miasa mafy. Moramora le ty fa tsy hain'lahy mihitsy ny ady-tsaina mahazo amin'izao e. Tena miasa mihitsy ane saiko mandinika amin'ny fiainany. Misy klonina be mihitsy zao andohakako no... Fa misy olana ngahy lasa hony. Laha zao le tira misy fa inona fotsiny mahampinamana sao de mba misy azoko atao ihany. Raha mifandinihako azy aloha de tena tsisy azo lahy atao mihitsy. Fa hony? Fa ialako aza tafiditra iaran'ilay olana ko miaraka voetontsika sy lahy. Fa misy inony? Laha zao raha fa aza hodikodina sy be resaka eo. Sady mbola be koa ny asa miandratsika. Ny andro efa tandro be. Rehefa mandinika le ty de za zany ohatrany te anambady Tiana moa zany lesy nidirako amin'izany ka. De aiza ho aiza amin'izany zany le olana. Ary inona ny tsy anambadily lafa tsy eo no mandrevirevo fotsiny tsy mahavita asa eo e. Saka amin'ray lahy de mitady zavatra lana bala tsy esany. Raiso rangany angady de ty izy ny asany lafa tsy zaharero no ataony lahy miasa mafy eto ka. Fa ialahy ve mitapy e. Ary tena te anambady fa tsy mody miala bala lahy zany a. Ary tena misy olana be mihitsy manakana zany fandry zany. Mitapy ahoana e? Tsy hitako izay misakana ny lahy tsy anambadiko. Zany reny lazainy lafa mitapy. Ary inona ny olana amin'izany? Ny olona rehetra manambady tsisy olana fa vita tsara daholo. Raha vola aloha ny olana lahy de tsy mino an'izany kosa fa mividim-bokatra rehetra ny lahy raha mipetraka fotsiny eo daholo. Mbola afaka mivarotra mikora tena tsy ampy. Tsy any amin'izany le ty le olana. Fa mba jereo hitan'ny lahy vereo tovavy eto tanan'ireo aloha. Maninondreo ka? Mahavita raharaha sy mahakarakara ny lahy be daholo ireo e. Sa efa mitota lahy de nisy tsy nanaiky? Raha izay indray aloha de tena olana mariny. Le zalahy ty, iza koa ny koty an'ireo e? Fa hoana? Mba izao ihany ve le tsy mipoziko de reo no kotiako a. Jereo rety izy. Efa sisandry zalahako. Sisandry zalahy ona aza vao tsara aloha fa tsy azo koa. Ka jereo ary rikala felana. Sondendandenda be ry ihany. Ry vao marindray bingo be atonina voatavy be mitsivalana ny elakelabe any rehefa mijoro mahitsiko. Ry Sentia tsy hitako tso zay lazainy. Anarany ba Sentia fa eny marina aloha zany. Ohatrany efa sisandry zalahy marina ne. Ry Sentia sady efa vokelatra tiam-balana ny lavany mbola manao lava volo be ihany. Zany ary. Ivadika kalan'ora angamba ny tanjoniny eo amin'ny fiainana ka. Ka izay ihany ely ty le teneniko e. Iza no vadiko eo amin'lahy? Sa ialahy te hanambady an'ireo? Tena marina ihany ny lakaiko. Ko raha tsinona lesiko hanambady an'ireo. Ary andao andeha amin'izay aloha fa manaraka indray mieritreritra izay ho vadiny lahy tika. Mila dinika mafy sy vavakina tendrombohitra mihitsy zany vao vita fa raha izao aloha aleo mody.
fa tsy maintsy makaty ambanivohitra ve sika e? Ohatrany tsy tiako aty fa tsy mba olona ohatrany any ambanivohitra iny eny. Tsisy mba azo atao namana mihitsy. Ty aloha lazainy olona fa mety ahitana vahaolana amin'ny mahazo ianao io dia aleo andramany. Efa be any izay mpitsabo sy mpay zavatra nalehantsika izay fa tsisy vokany. Aleo atao daholo izay hita. Dia tsy maintsy sika sy dadarery ve izany? Malahelo an'ireny aka. Manina raha mba asainao makaty koa izy. Ka ny reninao sy ny asany fiazonao atao inona eo e. Efa tsika aloha ny aty dia izay amboariny sainao ho tamana. Dia roviana izany tsika ary mody e. Marina mafy raha mba ho tamana aty ry dada. Raha mba nisy azo natao namana indray moa nety any. Ny tanàna efa zara raha misy mponina. Ny tranontsika koa mbola mitokatokana lavitra be aty. Aty ve ry dada tsy be mpamosavy be? Aza ny dehibe menimena rery mity fa mba manana faharetana. Jereo amin'ny lafiny tsara ihany koa izao diantsika izao. Ary finoana e. Mody foana tsika rehefa mahita vahaolana amin'izay mahazo anao. Dia raha tsy mahita izany dia ahoana? Dia hijanona aty mandrakizay ve izany tsika? Tsy mety kosa izany Lasa tambanivohitra aty ve izany e? Dia ny asan'ny dada koa moa izany ahoana ka? Dia ho iteo re izany fa ny ataontsika izao dia ny mikaroka vahaolana foana. Ary tsy maintsy andramana daholo izay azo atao mba ahitana ny soa. Eny arako. Ary mba tranoniza izany ty hipetrahantsika ity e. Ohatrany mbola tsy henoko mihitsy hoe manana trano aty akodaoda be aty manko tsika. Ay, marina moa ianao mbola tsy taty mihitsy. Trano ny dadabe sy bebe anareo ty. Fa rehefa maty izy ireo dia tsy nisy mipetraka intsony. Dia izao vao navozona izao indray. Ve fa ohatrany tsara ihany aty milamindamy matsainona feona fiara sy olona mitabataba mihitsy. Fa izany hoe namana angamba sisa ny tadiavina dia mety ho tamana aty Tsara izany rehefa tianao ka. Mila tamana mihitsy koa ianao fa tsy hay hoe hatramin'ny roviantsika ianao aty. Oly ity rahatsa. Ahoana indray e? Hita lavy aloha ny hitako e. Inona e? Oay, izany izy e. Kay, tena mahafinaritra jerena. Inona koa ary ty mahazo an'lahy ty? Dia inona ny hitan'ny lahy? Le tiako lesy jamba. Iry mety alaina vady rily ty Izany izy e. Tonga dia ino no alaiko vady tena tapaka ny hevitra olo ty Mety alaina vady ahoana e? Tonga dia azavova mandreraka ka. Izay tokony lazaina lesy lazaina fa iloza ny lahy miolakolana ohatra ny biby lava fotsiny eo. Fa iry atokotany trano nga tompoko lasy tompoko vavy raha be zaka amin'ny vady le ty jereo tsara e. Eno marina fa izy altio Ioko. fa nga misy olona mipetraka moa teo amin'ny trano io ary izay izany nanavozana azy ioko. Aiza no ahafantarako hoe izy io na iza fa fantatro aloha dia hoe ohatrany mety alaina vady fotsiny ny paoziny Le tiako lesy tsy misaina ankoatra ny vadiko. Olona mbola tsy fantatra lahy akory fa voatazan-davitra fotsiny dia vady vady. Tsy hay akory izay toetrany sy mombamomba azy. Ka zao pikapika an'izao kosa ve tsy hataitra amin'lahy jereo zato izy mahatamana jerena. Aiza ho aiza eto tanàna elahy no ahita ohatran'izao e. Eny e, tsara kosa aloha izy fa ohatrany tsy manaitrako. Sady izao ve vao hita amin'ny masoko olona tsy fanta-piaviana akory. Le tiako re tsy efa zatra mahita le tsy ampy kely ara-batana eran'ny tanàna reny dia tsy taitra amin'izao akaton-javatra izao tsoniko. Sisy. Andao andehanao raharaha iny etsa fa mitratra tao indray tiantsika. Vita ny asan'ny lahy mantsy ny fandiniana an'io eo. Iny iza? Inoko. Fa ilahy ve efa voatona ratsaina sa hony? Inona zao no mampitabitaka an'lahy eo? Lay tovavy iny mitondra siny atsaka iny ary mbola mivataka fotsiny aza no hita lahy mibitaka fa ny anatiko rehetra sy tsy tamin'ny maso olona rehetra koa efa mibitaka daholo Dia inona zao no mampibitaka an'lahy
mitovy mitovy mitovavy rehetra ihany iny fa mba tsara tarehy fotsiny de maninona ka han? Inona? Mitovy amin'ny tovavy rehetra ny lahahoana koa e. Iza amin'ny eto tanàna no mitovy amin'izao? Antra izany atsarany izato fitolatolan'ny andilany rehefa mamindra. Kay, mampitea miany ery. Aza de efa mitapitapy lesy fa ny atao. Retirin-jaka? Fa ho aiza ilahy? Oran-jaka? Vetivety le tia. Andrasy vetivety eo. Ka ho aiza moa fa de tsy maintsy miasa eto zaniko. Tena tsy tany tsongo ry marina. Izay hoe za fiazakazany hamonjan'le tovovavy. Manahoana matomizely? Manahoana? Fa iza ka ianao? Rino koa moa izany ny antony nampiazakazaka be anao nanantona teo e. Sa mitady an'olana? Ndray izany feony marina mandrotsirotsy ery. Raha izany no mira mampatoriny zanakay a. Tonga de matory hatramin'ny dadan'ny zaza mihitsiko no... azafady raha misekely a. Azafady ianao akako izany fa mbola maika. Tsy mitady an'olana izany aho ka. Fa mba nahitanao fotsiny de manatona miarahaba. Fa nga ianao eto no akarana. Eko, fa aiza indray? Ary efa vita ny araba dia afaka mandeha amin'izay ianao e. Ary ianao masika. Maloto aneny rano eto efa tsy aloha kely atsy misy loharano madio be faka ny olona ety rano. Zany ve? Sao de mba afaka hoentinao any ary afa tsy hitako izany e. Sa ve mitady hitondra any amin'ny mangingina dia an'olana? Ohatray, enao indray ve tsy hoentina farikala sondenda azy efa impiriny hoentina taniko. Manina? Tsy an'olana zany aho fa zany aza tsy haiko akoriko. Andao ary fa tsy lavitra zany. Ary hoento aty ny sininao hoentiko fa sao de reraka ianao. Tsy maninona? Tia re. Ary andao aingaikainga nasa fa za koa mbola maika. Fa injaka aloha ny anarako e. To tsy ny fahampilaza anarana akory sika nefa de miaraka eto. Faly mahafantatra anao. Ny akosa mity? Hitako aho efa ty sady kay mity ny anaranako. Ary de lasa namaraka tovavy tsy miloharano atsy mihitsy le ry izany. Inona moa zany fa de za rery no mamety amin'ny fanondrahana an'ireto volo retoko. Kosa aloha tsara anaiko fa tsy maintsy le ry manao fanondrahana rehetra raha pitsoka. Ko raha tsinonako za rery ny asa eto. Fa manina ka ianao tsy miteny mihitsy fa toa mindrikondrika fotsiny. Fa misy zavatra latsaka angao ambany ao. Za ve? Ie. Tsy izany fa maninona? Misy olana nga? Fa inona very ao ambany ao e? Tsisy olana ka. Ary tsy misy zavatra very ihany koa fa ahoana re izany. Ohatry. Ka menatra be fotsiny a. Menatra? Tsy azoko. Fa ina koa moa zany le mamenatra anao eo e, Za ve mamenatra anao sa inona? Izany fitsika sy fikakakaka no marina mafy. Tena hanambady a. Ho alaiko vady ty. Efa fena siniko fa andao amin'izay andeha sady taraiky be aty any nefa mbola be atao be. De andeha sady ve? De ahoana zany? Ohatray, fa ahoana izany ahoana e? Fa mbola misy tokony hijanonana nga sa mbola misy tokony atao? Tsy misy ka, fa mba miresadresaka kely. Ianao azy ty tsemboka be ohatry ny inona fa menatra be ko. Sady mbola maika koa fa manaraka tsika miresaka tsara. Eny ary. Manaraka andray akiry fetery vadiko. Tena babo marina. De aza menatra be tsony manaraka fa manjary tsisy resahana akory zany Kay le dobodoboka be ny foko. Za ve tsy mitady hipoka sa hivoaka mihitsy ny ao anatiny ao.
vonona ve ianao fa taraikintsika? Mbola lavitra angely alentsika mba haingakaingana ianao. Endrery dada, efa ho vita afa kely sisa. Fa ono aiza marina moa tsika ny andery dada? Ary amin'le rangapa zavatra ry anaty ala re. Mbola mandeha ditongotra adiny 2 eo fa mba mailamailaka ianao. Hotratra atao androany a? Adiny 2? Fa ngatsy mba afaka mandeha fiara no mandeha tongotra e. Zany very dada ho vita koa. Tsisy lalan'ny fiara any fa tsy maintsy mandeha tongotra e. De dada rabe ve zany ny andehanantsika? Zay koa nge ny antony andehanantsika maraina tahaka an'izao mba afaka hoe makamakaina eny an-dalana eny sady tsy hotratra atandro be. Ianao nefa mbola variana mody fitaratra eo ihany. Ary tsy dada rabe zany no alehantsika ihany fa olona manana hery afaka mahay olona fotsiny. Eve. Zay, ka andao amin'izay ary efa vita e. Ody ny ato! Ody e! Mahandro soa e! Mahazaho toeranareo mianaka. Ka inona hono no azoko hanampianareo mianaka izay? Misaotra anao, tsy zany raha dada fa ohatrany marary angamba ty zanako ty. Ohatrany misy devoly zany. Ohatrany marary angamba ahoana koa zany? Ary ohatrany misy devoly ahoana koa? Aza vao tsara aloha izay tianao ambara. Ohatrany marary? Tsy tokony ho tonga dia hainao ve izay mahazo azy no mbola nontanianao indray? Angamo tsy pahay zavatra sy pahita ny zavatra miafina rehetra ianao no mbola mila fanazavana ihany. Eny e, fa tsy ohatra ny eritreretinao akory ny fomba mandeha eo, fa mbola misy dingana maromaro arahana. Ka mahay zany ianao sa tsy mora tadiavanay olona tena mahay fa sao dia ho lany andro aty fotsiny izay? Ny fotoana mandeha ihany? Mahazo mandeha makany amin'ny hafinareo raha andeka. Tsy mitazona nareo mihitsy aho. Raha ny fanontaniako an'izay mahazo anareo ny tsy atokisanareo aho dia malalaka migodana be ny varavarana idiranareo teo. Dada, tsy aleo ve andramana ihany sao dia mba mahasoa e. Vao hitady hafa indray ve dia raha tsy mahay akory le hita dia vao maika tsika lany andro be ka. Eny ary. Ejany izay zany no fiangavian'ny zanako e. Ka lazao ary izay tena mahazo anareo dia aza vao tsara. Zao ary. Zano fa ty zanako ty ohatrany marary zany na ohatrany misy devoly, tsy haiko intsony izay tena marina. Ohatrany misy devoly ahoana le tianao ambara. Aza vao tsara e, mihaino aho. Zao zany e, mary azony ty zanako ty ray volana lasa zay. Haikosa. Tsara zany dia arapaina anaka nahoro-tokantrano aho. Ka inona zany le olana? Tsy mahazo zaza sa vitantsika daholo izay mety mahazo anareo roa kely ihany? Ary aiza ramose no dada indray no manaraka anao aty? Mbola tsy vita nge fanazavako raha ty. Mba ino etra amin'ny farany aloha fanazavako. Ka aza tapatapahana ary fa tonga dia alefaso hatramin'ny farany. Dia zay ho mariaziny ray volana lasa zany. Nilamina tsara daholo ny fanomanana rehetra. Tsy nisy olana na zavatra fafanitranga mihitsy. Dia tonga ilay andro malaza. Mbola nilamina tsara daholo fa rehefa nanomboka niditra tao am-piangonana amin'izay izy no nanomboka hafahafa. Hafahafa ahoana moa? Tsy karotro fa tsemboka be tsy nahazo aina amin'izay izy. Nieritreretiko fa noho ny stress amin'ilay mariazy fa nanomboka niotra ny loha foana koa izy, niotra loha. Vetivety teo dia mikorotana be ilay volony vita tsara teo. Lasa braonina be. Fa raha moa dia nanomboka mivanetika izy ka mandrapatonga teny amin'ny alitara dia sady mikorotana be mipoziny no nikakakaka mafy be izy, sady mivandravandra be. Dia ahoana ny toyiny? Inona moa ny toyiny teo fa dia nanomboka mivoaka ny miparitaka ny olona fa matahotra azy. Ilay saika ho vadiny kosa nitazony mafy sady niteny ihany izy hoe anambady ihany
Sady niova ho feo hafahafa be ny feoany. Zany a. Ary le pastera ahoana ho izy sa lasa nitsoka koa pastera tantaro tsara aloha Inona kory fa tsy nisy ny lana azy. Saika tonga dia hanala dia volony zanako izy fa voany jereny maso menamena be sy mivandravandra be fotsiny dia fa tsy nahetsika. Vao maika moa ny tondrony tonga dia mipitika. Ny eo koa amin'izany lasa lava be sady maloto be vetivety teo. Tena niova ohatran'ny tsy zanako tsony. Eny ary, efa eniko ny fanasavanao fa mitodika aminao ary tovavy. Eny tompoko. Ohatra ny ahoana no fahenonao ny tenanao tamin'io andro io na asa andro vitsivitsy talohan'io. Tsy nahatsapa fiovana ve ianao na hoe nisy zavatra hafa nitranga? Tena natsapa mihitsy ka. Nanomboka tamin'iny nanapahana ny andro anaovana andrarahana iny dia misy tona ohatran'ny tsy tompon'ny tenako izany. Ohatran'ny hoe mandeha ho azy fotsiny ny vatako ary tsy misy tadidiko izay zavatra nataoko avy eo. Noveriko fa hoe stress momba le mariage le izy dia tsy nirarahiako loatra e. Ary tamin'io fotoana io, inona ny zavatra tsapanao voalohany? Ahoana ny fisehony? Ny hanafana be dia nangididy be daholo ny vatako sy ny lohako. Dia lasa ohatran'ny hoe roa daholo izay hita amin'ny masoko dia ohatran'ny fampanina hafahafa izany dia ny farany tsy nisy tsaroko tsony. Ohatran'ireny olona toran'ireny akay ny vatako mbola manao zavatra hafa tsy fantatro akory. Eny ara. Mba manatona kely hoe ianao eto aloha eto? Eny tompoko. Dia tazomy amin'ny tananao ty lovia misy ronono ty. Ny ray mitazona ny ty atody ty. Dia mifantoha amin'ny zavatra teneniko eto. Vonona ianao? Eny tompoko. Ary inona koa Sady reto lasa mangovovotra Eny ary, omeo amin'izay raha hoe le lovia misy ronono iny aminao iny dia aiza koa le atody? Oay, fa to lasa maintimainty le ronono fotsifotsy tsara teo. Dia le atody vomivakiana le atody dia to ranon-javatra mainty be koa ny ao anatiny sady maimbo be. Eny tokoa, fa ahoana izao e? Misy inona daholo ny dikan'izao? Araka ny zavatra hitako eto dia sao. Hoe ahoana tompoko? Ankoatran'ny fanahinao ry tovavy dia misy fanahy ray hafako miaraka mampiasa ny vatanao. Fa ahoana koa izany e? Misy fitaovana ve na firavaka na zavatra hafa tsy anao any aminao any? Ay, ty peratra ty zao no aty. Tsy aty fa hitako tena laiko, tena naovako. Peratra taiza dia hitanao taiza izany? Hitan'ny dada le tsika nandehanaka any ambanivohitra iny iny. Nisy fotoana niaraka tamin'ny ankizy nandehandeha tany anaty ala tany. Dia nahita tranondrava izay dia niditra tao. Dia rehefa nijerijery ny efitra rehetra tao no nahitako an'ilay peratra. Somary niafina kely tao anelanelan'ilay gorodona efa simba izay ilay izy dia nalaiko. Dia ahoana ny fahatsapahanao ny tenanao tao aorianan'izay? Ohatran'ny hoe fanina bezany fotsiny afa vetivety ihany dia afaka ka. Dia nisy fotoana saika ho alako fa tsy nety mihitsy tena velako teo. Dia izay. Tsisy ninina tsony mandra-pahatonga amin'ny fotoana mariazy. Ka inona moa izany fa ao alana fotsiny ny peratra iny dia vita e? Izay izany ve dia olana? Efa tsy mety tsony izany Ramsea. Efa tafiditra amin'izany akao le fanahy. Efa tsy misy fandraisany amin'ny peratra tsony. Dia ahoana ary izany natao e?
Isy fanahany olo-kafa foana ve zany ny zanako? De tsy hanambady mihitsy ohatran'izao foana? Araka ny zavatra hitako tamin'ny fombafomba natao teo dia tsotra ihany ny mampiala an'ilay fanahy aminao ka. Hoe ahoana izay tompoko? Mila manambady izy. Zay, mila manambady izy hoa. Zany hoe manao ny fombafomba rehetra momba ny fanambadiana, dia rehefa vita izay dia miala aminao izy. Zany ve? Dia ahoana zany sy tovolahy ho vadiko amin'izany ka? Dia tsy misy azontsika atao, fa efa lasa vadiny zany dia zay anaovany azy ihany. Dia aiza zao no ahitana lehilahy manaiky anao vadina fanahy ratsy izany? Izy ao no sorona ny tenany eo? Anjaranareo kosa ngamba no mitady sy manao izay anekeny, fa vita izay ny rehefa hitanareo fotsiny le ho vady dia tenenao fa za ihany no anao ny fombafomba rehetra. De sotro indrindra anao dadabe. Zay, veloma daholy. Veloma tompoko. Indray tia, iny ny an'lahy iny. Izandray no izy. Le tovavy tamin'ny marina ve? Ie, ary to miaraka amin'ny rangahy izy zany. Vadiny ve? Very alo tia. Mangina lesy fa elav izy zazakely. Sady mba mahalala mianatr'olona fa lehilahy lebeko ny etagatsy. Dia rehefa mitodika aty amintsika daholo ny mpandalo. Mangina ho ala? Ka efa manambady le tia izy a. Dia maninona ho? Jereo sady rangahy mahay ifotsy volo be. Ife tsy efa hatitra noro dada be tanora. Sy aiza no aizany lahany zany na dadany izy zao. Mety dadany mihitsy iny. Eny mariny e. Dadany iny. Zay ny ho ay. Jereo tsara fa misy tovizana be ny endriny. Falifaly ny ray ako. Iny zany no rafozako. O rahaja, il ty ny rafozako a. Laha ty lesy tena mahampome mihitsy ka. Olona vo hita ny ray andro ka hoe rafozako. Aza mialina le tia, fa mitadiava ihany koa la raha mahita koatra ny sisandry zalahy e. Mbola tsy mahamaika letsy zany zao fa mbola miasa aloha zao mahamaika dia anangana an'le trano efa nieritreretiko izay ka. Mba mipetraka amin'ny trano lehibe ry dada sy mama dia mba milamina kokoa ny fiainanayko. De ho taraiky ao ialahy zany ko raha tsy andry an'lahy eo to vavy tsara fa ho lasanay sery zalahy. De ny sisasisa no tsipony lahy eo e. Ho taraiky ahoana? Angala ety ny fanambadiana misy taraiky izany a. Ka efatra vo ilalao tahin-jaza hoy fitenena zay e. Tsy mba za aloha zany e. Tsisy olana lesy zany a. Amin'izay koa efa mba matotra tsara sady efa milamindamina daholo ny zavatra rehetra. Ho velona tsara ny zaza rehetra na firy fa tsy hitripozipozy eny. Ary mangina aloha ialahy fa ireto mandalo eto akaikitsika eto ry zareo. Manahoana reo? Manahoana e? Tonga atao trano ihany tsika marina. Tena manantena no ny tongotra mihitsy ny tongotra sady mamay be koa ny any ivelany any e. Mambay mihitsy aloha e. Aloha lana tsikelikely mafana be. Ianao koa nge tsy mpazatra mandeha tongotra mihitsy. Zao ianao vo. Arono ary mite. Ahoana ry dada? Fantatra anga le tovolahy miarabantsika teny an-dalana iny? Tsy hoe fantatro ka. Fa le niarabantsika iny no nanoro an'le fangalana rano tamin'ny maraina. Kosa tsara zany. Ary sao dia mety ataonao vady ny anaka. Vo hijery tovolahy atao vady mankitsika ka zara aza tonga dia nahita. Dada koa. Maninona? Olona tsy fantatra iny ve dia anaiky an'izany. Fa nga moa ampahafantarina azy hoe atao vadina fanahy izy. Tsisy anaiky an'izany mihitsy fa atao fotsiny izay anekeny ny anambady ianao. Ka na zany kosa zavery dada dia izay olona tambany vohatra kely iny no vadiko a. Ka izy ary nieritreretinao atao sorona amin'izany eo e.
Ifaly saika ho vadinao ty efa antsoka tsy nahinona vovotsony. Tsy maintsy mitady olona faran'izay aingana antsika ialana amin'izao. Sa ianao mahita olona hafa na vahaolana mandaitra? Eny ery, dia ahoana no atao izany? Ahoana moa fa dia ataonao izay fomba rehetra nikeny anao ho vadiny dia atao ny fombafomba dia vitako. Tsy mila zavatra be fa atao maningina ty. Dia anao soron'olona tsy manatsiny ve izany tsika? Ka tsy maintsy izay. Zaho ihany ny vahaolana misy. Rehefa afaka ianao dia izay ny zava-dehibe. Eny arako. Manahoana Rorola? Miasa? Manao mity. Manahoana kia? Ho any an-tsena angano mitondra tato-bazary izany. Ie, andeha ho any an-tsena fa mbola tsy hitako tsara ny lalana makeny. Zany. Le izy koa moa mbola mandeha tongotra be vao tonga dia saika mba hindrana njaka hiaraka amiko raha tsy mampaninona anao. Tsy mampaninona izany ka. Andao ary. De za kosa zany ahoana? Avelanareo rereto a zany. Mijanona le tsy lahy aloha fa zany tia ny hiaraka aminy a. Amin'ny manaraka lahy mandeha raha tiany. Fa afaka mandeha koa ny ianao Iza moa ny anaranao teo? Ihaja kia. Na ny anaran'ny laza mbola tsy hain'le zanak'olona akory dia efa hidongy hiaraka aminy eo lahy. Sady manjary tsisy manao an'tiesantsika ty ane vao mandeha koa lahy. De za rery zany no ataon'ilay asa be amady an'ity banky tiako. Avy ihany le tsy manao ny anjarako fa eo aloha lahy. Endray ary koa. Fa avelako eo ny anjarany lafa tsy mahavita aho a. Eny lesy a. Masoa Ihaja. Misaotry, na tsy mazoto aza tsy maintsoko. Fa nareo zany hijanona maritra ty aminay ve sa mandalo anao vakansa fotsiny? Tena mbola tsy haiko mihitsy fa dada ihany no manapaka an'izany. Mbola misy zavatra atao mantsy aty dia arakarak'izay no tiana indrenivohitra. Ay, fa ianao afaka miteny amiko foana isaky ny voaka dia miaraka aminao foana. Dia raha tsy afaka ianao ka, nareo mantsy ohatran'ny be asa be foana isaky ny hitako koa. Teo azy efa somary sadaikatra ihany ako. Tsy maintsy afaka kia. Tsy maintsy afaka foana ke voandrimy miantso a. Ampafiry ny sasany miantso azy zany ko indrindray ve no laviny. Zany ve? Ahoatra fa atsoko foana ianao Dia Ihaja zany ahoana? Ohatra ny hitako tezitra kely ihany izy le nilaozantsika teo Tsy maninona zany iny. Efa endriny mihitsy ny tezitezi tavy iny. Fa zao akia. Misy zavatra ho teneniko andry. Hoe ahoana? Ahoana re zany? Fa misy ina rery njaka? Fa misy olana nga ianao sa mararo ny to tsemboka vetivety be teo Tena hoe vetivety? Lazao raha misy tsy mety re Ahoana re zany? Tsy zany fa... Lazao! Inona ary ty menatra be ty? Jerena tsy mivaramena mihitsy ny tarehanao? Tsy zany fa marary tapoko ankiboko akia. Kay, mangotika be izy zany. Dia ahoana zany ka? Iverina ody ve zany ianao? Mba ho tonga anao ny tanàna ve sao dia ho latsaka eny an-dalana eny? Ka, tsy tonga antsony ty fa efa kaikitsena koa isika. Aleo tonga dia hindrana trano fivoahana ao an-tsenao ahoatra fa andrasako ianao dia miaraka miantsena ihany tsika Zay, vetivety fotsiny Tena lozy ty marina. Ny tao am-pony naika ao aboraka ka ny tao anaty sinay indray no nivoaka. Aleo aloha tao haingana fa miandry ela be ilay zanak'olona tsara tareko. Tonga ianao.
Efa nahazo aina izany sa mbola marary? Sao dia tokony hijerena dokotera ihany aloha? Efa tsy maninona ka. Fa aleo zany resaka izany aloha hoany fa andao hividina entanao isika fa taraka aty e. Andao ary? Tena anahoana tia ny fampiarahana tany nafinaritra ve? Ary ainga ny lahy mitandreto asan'ny lahy reto fa za tsy anao tsony a. Nga tsy loza ty e. Tena loza ho ah. Fa loza ahoana fa misy inona e? Inona ny nazo anareo tany to mivaloarika be ty lahy? Tsy izany fa ahitany lahy le za le naika hiteny hoe diso ve za raha hiteny hoe tiako ianao i. Dia ahoana le ty? Ka tampotampoka teo le ty tonga de nangotika be ny kiboko ah. Ohatry Tonga de ohatran'ireny nisy tadio be mahery be reny mihitsy tao anatiko tao. dia ahoana le ty nataony lahy tamin'izany? De angatsy loza fa marary kibondray ihany voateny de lasa nitady fivoanaingana sao de latsaka teoko. Tsy me loza lesy fa le loza mihitsy mampomeka. Ny olona ve le tia fa mba vono imezany landray. Tsy ho azoko nga elahy. Azafady lesy fa tena mampomea mihitsy izany ka. Dia ahoana le ty nitoyany? Nga nisy toy amin'ny vavy nandatsaka de nandeha niantseny zay de nody. De zao hitany lahy zao. Dia ahoana ozy le ty mitia? Anga nisy nitenenina fa menatra be de tsy navita ny teny sy nampiresaka tsony e. Izy koa tsy niresaka intsony de samy nandeha fotsiny zaiko efa tsy androko sy niatongavana taty. Vondray alahy zany tamin'iny ko. Amin'ny manaraka indray lisy manao misimisy a. Misy inona e. Iny azy efa tena namenatra fara taponyko. Dia ahoana zany? Ahoana amin'ny ahoana koa e. Ahoana ny toy anareo sy mitiako mbola say lasa ahoana? Efa tara be amiko ny eltiny e. Zany e? Nomeny fotoana azy ara arivako mba te tafatafa amiko izy de nomeny fotoana inapatsakana raha ariva amin'ny 4. Tso zany a? De mandeha koa ve amin'izany lesy? Hanao inona koa nefa zany elahy. Ampiaraka ny elty zahay e. Mbola mazava ny andro amin'izany de tsy mila mpitanjiro aloha. Ndray ariko de tandre maro sao de andatsaka fanondroana iny a. Tsy misy trano fivoahana afaka indramy manely ty e. Fanjaka ho ato tsy miteny mihitsy e. Fa misy inona? Sao dia mba tsy te-haka ty ary ianao? Ka tsy izany aky fa misy zavatra tena tiako tenenina amindria. Tena matotra be amin'izay ty. Fa marary nga ny kibonao? Dia andeha hivoaka indray zany ianao? Ka tsy izany mihitsy fa... Fa misy inona Ranjaka? Tsy izany aky fa tiako indria. Tiako indria e. Ary tiako raha ho lasa vadiko. Tonga de vady mihitsy ve? Tsika asa vo impirinaona ve de mbola tsy mifankafantatra tsara koriny antsika Ranjaka e. Aleo aloha mody ampilapilana ihany sao de nitsoaka vo hoe mora kotiana kely. Tsy maninona ne zany raha manaiky indria e. Fa afaka koa hoe mifampizaha toetra kely aloha de zay vo mivady. Fa tsy hoe ela be a. Aleo ary aloha timiako tsara sady resaka amin'ny dadanay de ofa teneniko anao ihany mivaliny. Tray e. Eny ary e. Fa aza tao ela be sao lasa ndrikala sondendeo a. Maninona? Miandry aho ahy. Aza tao ela loatra. Falifaly vo maraina ny nareo zany. Ahoana? Na naikitra angalo tia ny trondro.
Trondro efa miandry fitana fotsiny any lako tsika koa ne bogosy jereo am'zaoko. Dia ahoana ny tia tataro tsara aloha e. Ao fa tantaraiko amin'ny latsara mihitsy e. Hoy aho hoe tiako iaho ndry de andao tsika hivady. De hoy izy hoe eny ary fa aoko aloha hiera amin'ny dadanay sao de ho be teo. Zany? De miandro mivaly tenin'ny dadany sisa de hivady zay e. De raha tsy manaiky ny dadany dia ahoana? Ay zany tsy anaiky eo iny e. Raha vao mahita an'izao bikako zao tonga de assureny amanjany zafikely raha mitambatra eo zasany zanany koa. Ndao am'izay le sy asa fahampandro ny andro ka. Eny tokoa sady za maika vita fa mbola eona mikala ho vady iny raha riva eniny valy teniny ko. Ndao ary. Nizaka ho ato tsy miteny mihitsy e. Fa maninona ianao? Misy olana nga sa marary? Ka miteny afa tsy henonao fotsiny. Ny vavanao asa tsy nisokatra mihitsy nanomboka antsika tetoko. Sa mipitsipitsika? Miteny be mihitsy ako. Aiza koa? Saingy hita atao tsaiko fotsiny. Enao ty koa de mampimeka. Za mive? Nefa ny olona aza tsisy me mihitsy rehefa mahitako. De inona ary zany zavatra teneninao be ao an-tsainao zany e? Ao hoe mba tantarao hoe nanaiky ve dadanareo, de manaiky koa ve ianao, de roviana ny raharaha, de firy nisan'ny zanantsika. Tena miteny be marina. Fa zao ary hoe ahoana ki? Hoe zasenao hivady efa nanaiky dada. De ny momba andrarandray aleo atao haingana hony fa tsy tiany le mifampitaritarikela be iny. Zany hoe atao alohan'ny hiverenana any Antananarivo zany e. Oay, faly be kosa fa nanaiky izy. Fa roviana zany nareo miverina ny Antananarivo. Rehefa vita ny raraka, farak'izay haingana, na amin'ny herinandro aza de efa mety. Amin'ny herinandro mihitsy ve? De ahoana zany? Tsy misy mifampizaha toetra akory ve zany? De ahoana zany ny fanamanana ao anatin'izany fotoana fohy zany ka? Fangany zaka tsy matoky aka. Dada neka mila miverina any Antananarivo manohy ny asany e. Sa ve tsy vonina indray ianao? Vonina ka. Fa ty to aingana be ty no mampieritreritra ihany. Ny fanomanana rehetra sy ny sisa. Ho vita ao anatin'ny herinandro daholo ve zany? Ay ve zany e. Raha tsy mety amin'izaka aza anie zany de andeha oty izay de tsy mifankahita intsony sika de zay e. Ka mety tsara ka. De ahoana zany roviana izay no iseho any aminareo sy anao fombafomba rehetra. Ny fianakaviako koa mantsy tsy aty fa any avaratra be any no mipetraka de mety ho sahirana raha hoe amin'ny herinandro ny fombafomba no atao. Mety sotratra ny zareo. Tsy mila zavatra be nefa na le namanao iny ihany aza miaraka aminao mangataka any de efa mety e. Tsy maninona amin'izany ve dadanareo ohatran'ny masika be iny? Zany matahotra an'iny e. Tsy maninona izany re izy sady noho ny famaikany hiverina iasa nge no antony anaovana azy maimaika io e. Tsy maninona izany izy. Eny ary, ho any zany zay. Ahoana tsara vely ty? Zany ve tsy hafahafa? Maninona tsy maintsy hoe amin'ny herinandro ny fombafomba rehetra ka. Fa nga tsy azo ataona de rehefa miverina ty amin'ny manaraka aza zareo e. Za nefa efa niteny any lafa vao mahita ny bikabikako reny de efa tsy maharay lambe. Tsara loatra de zao vokany. Ka na izany aza le tia. Na de tsara ohatran'inona aza la tsy tokony ohatran'izany mihitsy ka. Madinio ihany fa ohatran'ny tsy milamima. Tsy milamima ahoany. Ela nga mahita zavatra fafa amin'ny sipamanja kely iny ka. Mipetrapetraka tsara daholo ny zavatra rehetra eny aminy. Ka na ny fianakaviany lahy tsy manatrika aza vely ty de zany de mahita.
fela ihany moa io ka. Raha mety amina dia andao fa za vonina no aneny foana e. Zay ny tena tadiaviko amin'ny lafa sermonina be. De miomana zany fa iala no iteny amin'io Eny ariko. Dia ataoko am'izay haiko eo fa za nga moa mahay an'izany miteniteny zany e. Tompoko, manolotra ny arahaba ho an'ny tompotrano zahay. Tonga eto zahay mitondra teny sy fanajana ary vita ihany le tiany ny fisehoana. eno a. Za ny hafahaliako marina. Kely sisa de hiara-petraka amin'le malala amin'ny foko mandrak'izay Fa ela vely ty tsy nahita hoe ohatran'ny hafahafa be zany ty teo ohatran'ny tsy azokazoko zany. Ela koa letsy. Somary natahotra kely fotsiny izy le tia. Natahotra? Natahotra inona ka? Tsy zara ve ny tokony atahotra azy teo? Sady tsy pozin'olona matahotra mihitsy izy teo fa ohatran'ny tsy haiko zany a. Vandravandra be foana sady menamena be amin'ny masony. Amin'io koa ohatran'ireny olona voan'ny raha mangididy ireny. Okorona tsy, okorona roa. Efa hoe natahotra hono letsy izy sady menatra be. Efa nresak'izay vao tapitra teo iny de efa nazavainy tsara ny momba n'le fihetsika rehetra teo. Tsisy tokony atahorany lahy zany. Ay! Ahoana ary dadabe? Efa vita ny fisehoana sy ny fombafomba kely madindinika dia ahoana ny toyny? Efa tsara aloha vita iny. Efa miomana indray le hovadiny le fanahy. De mila miomana ihany koa nareo. Dia ahoana ny fihetsika mety hita hafahafa be reny? Ohatran'ny mahelombelo be mantsy ny fijeriko le namanjaka iny. Ohatran'ny ahazavatra zany izy dia ahoana e? Ka tsy maintsy manao an'ireny izy. Ary mbola hiamafy noho ireny aza ny fihetsiny amin'ny dingana manaraka. Satria efa madika mihitsy aloha ny fanahany roa. Dia ahoana zany? Tsy tsoka ve le tovolahy iny raha miverina ireny natao mity tamin'ny rarahany teo aloha? Mitady hevitra hitazomana azy sika na dia ho fatorana azy izy. Tsy azo avela hitsoka zany mihitsy. Dia ahoana ny fotoana amin'io? Mbola tsy nilazainay mantsy hoe roviana ny fanaovana ny raharaha fa nasainy niomana fotsiny rareo mba ho vonina. Mety be zany. Afaka pitso amin'ny ray maraina no fanaovana ny fombafomba rehetra. Amin'ny ray maraina hoe? Fa nahoana kosa raha mba atao ataondry, iza nanaiky anambady amin'izany oro zany? Tsy izay zareo vao tena hitsoka. Tsy afaka misafidy tsika. Fa eo no mahatomombana ny zavatra rehetrarehetra. Atao fotsiny izay ahatongavan'le tovolahy eo, de zany manao ny ambiny. Amin'ray maraina ve ry dada? Dia ahoana zany? Nizaka ve dia anaiky an'izany? Dia tsy maintsy ataonao izay anaiky eny. Ary atao avokoa izay tsy hitondrany ale namany iny fa mahabe problema fotsiny. Indray rako. Ao fa ataoko izay hatongavany amin'izany. Zay efa teneniko an'lahy zay.
am'ray maraina hono ny fombafomba rehetra no atao de zay. Mba misaina vely ity lahy. Zany vely izy tsy ahatonga saina ny lahy hoe misy zavatra hafahafa ataon'ireny olona ireny ao. Tsy normal mihitsy zany ka. Raha zahay lahy ajanona any ka. Fa ajanona ahoana le tia? Zanoko. Na azahoana niny azy efa nahalatsaka zay tokony tsy ho latsaka ka ajanona ahoana. Sady tsy misy zavatra hafahafa zany le ty fa efa nazavay mity tamiko hoe ny dada no karazan'ireny olona mandalina be ny fomba gasy ireny. Zany. Ary araka ny fomba ny zareo hony de rehefa misy raharaha goavana ohatr'izao de mila jerena ny fitodiky ny volana sy ny fipetraky ny kintana sy izay tsaikotsaiko tsony. De io no ora sy fotoana voatondro fa mampety azy tsara de arahana arak'izay mba tsy sy ny sapony. De ahoana ny mamany zany le tia? De ahoana koa ny fianakaviana? Tsy afaka manatrika hono ny mamany fa mbola be asa be any Antananarivo. Fa rehefa vita ny raharaha de miakatra any Antananarivo zahay. De manao lanonana kely miaraka amin'ny mamany. De mazava ho azy fa miaraka ny daholo ihany koa ny fianakaviako rehetra. Mba ahitan'izany Antananarivo zany daholo e. Ny toerana indray ao amin'zareo ihany fa ngeza hono ny trano zareo any atonina fianakaviana tsara. Tena azonody angambe lahatika. Zany rehetra zany de tsy mba misy mampiay an'la mihitsy. Tsisy ninona le tia ho ka ahoana e, andeha lasa ahoana? Mbola lahy ihany mantsy no iteniteny eo amin'io miala tsiny amin'lahy aloha fa tsy andeha ambony tena amin'ny zavatra tsy milamina zany ako. Ho ary lahy zany. Tsy manary ny lahy fa mba adinihana ihany ny zavatra tolitsy fa tsy maimai ny anambady fotsiny ndana koa e. Vitaiko reriny sady tsy de elena koa ne fisilany zany. Sady efa anteny mihitsy ny rafozako hoe mahabe problema hony alahy fa tsy ino an'izay fombafombany ihany. De mahavitasoa ary letsa. Zay fa andeha hiasa aloha e. Ndany e. Tsy mba namana tsy. Tiany fotoana anambady any lahy tirin-jaka. Isy madama amin'izay sady tonga de madama manjamanja fa tsy sondenda be Zany afaliako marina. Tsy androko ery izy zany. Amin'ny firy marina moa zao? Amin'ny ray latsaka fefany marina. Ary eza daholo ny olona. Iza areriny ato amin'ity efitra ity sady tsy misy ninonina ankoatra ny labozia miloko mainty maro be manao boribory Za mipetraka amin'ny tany eto ampovoany. Tsy mahazo miala eto ny de tsy mahazo mandiga an'io boribory io raha tsy zany de tsy ho tanteraka ny fanambadianay. Ohatry ny hafahafa marina izy zany zany misy feo manatona aty. Efa anomboka kosa angamba ka. Miomana amin'izay sy fa efa anomboka ny fanamasinana. Fa hono ary dada. Ohatry ny mbola tsy nahita fanamasinana fanambadiana ohatry an'izao mihitsy hatramin'izay Fa maninona no atao an'izao ny ianareo? Maninona raha ny ampiangonana tsotra ohatry ny an'ny olona rehetra efa zao mihitsy ny fomba nay sy raha ty editro fianakaviana izany sy de tsy maintsy mandalo aminao. Sa tsy vonina indray? Efa minitra vitsy sisa mantsy de anomboka de vitsy zay de ho voaray ao anisan'ny fianakaviana sy vonina tsara ka. Ohatry ny hafahafa fotsiny de mba manontany ako ary atao iny nitady eny aminao iny. Amatorana sy ty. Fatorana ahoana fa ahoana ny fatorana? Fa angatsy anambady indray aza fatorana toy izao ka sady ataonao mafy be ne izy zany mba mahao kely fa marary be ka. Fatorana tao zao amin'izay sy tsy afaka mandositra. Miala tsiny amin'sea fa tsy tiako hijalina zanako de tsy maintsy manao sorona an'se zay. Zay fa mipaika ny amin'ny ray maraina. Mangina amin'izay se de aza mitabataba tsony fa efa hiditry mity. Sorona? Fa sorona ahoana angatsy manambady Oka aloha aza mbola ampidirina aloha mity manambady sy ka sy aza ny tena manambady ary mangina amin'izay iny fa miditry mity.
Ary tena tsara izy ao anatin'ilay akanjo fotsy a. Zany akanto no marina. Fa toa tsara aloha ialarin-jaka de ataovy izay ahafahany eto fa tsy lasa zany atao sorona zany a. Ary ilay dadabe mpanao ody ny mandeha orina amin'ity iny. Fa ahoana zao e? Io ve ny ao namasina ny fanambadianay? Fa ahoana zao mitia? Fa maninona ny fitahanao toy zao e? Miala tsiny any zaka fa tsy mana-tsafidy a. Mba te ho afaka? Fa ho afaka amin'inona e? De atao sorona ahoana moa zany? Tsy misy azoko tsony e. Fa ahoana zao? Zao ary anambady sy fa tsy amin'ny zanako fotsiny. Fa iza? Tena zavao tsara mihitsy aloha e. De vao ty tadiko ty. Ary inona ny ataon'le dadabe ty zany? Mandeha miodidina an'ilay labozia mainty izy sady mingonongonona be. Inona daholo zany teneniny zany fa tsy misy fantatro e. Jereo koa mity. Aka, tsy mity io. Ny kanjony fotsiny no mitovy fa niova lasa brauna sady ratsy tarehy be. Fa izy ianao e. Velao andeha. Tsy anambadindray mama. Tsy maintsy manambady sena tisena tsy tise. Ary no tsara ary afa ho aza vaiko. Zao ary. Fa naninona io? Fa misy inona atao amin'ity trano ity e? Inona ny nampianjeran'io teo? Zany mbola tsy nahino le fanazavany. Ary toa misy setroka be koa avy any ivelany any de nenjery mity. Tena torana io. Ary lasa iza vetivety koa le dadabe tsy vanina teo. Fa misy inona re olona atao amin'ity trano ity a? Aza matahotra se fa zany no nivelen'io avy ato rinato e. Raja. Inona ny ataon'ny lahy e? Angahy lahy tonga indray? Ie, le dadabe teo indray saiky hitsoka fa tratraka teo ambaravarana dia ao efa mifatorako ao. Raha tsy tonga taty ve le zaho hita lahy eto a? Ary ao vana amin'izay fatorany lahy dia andao hivoaka fa efa ho maina ety trano ity. Ny marina. Ka inona ny ataon'ny lahy ity zany? Nefa elany teny fa tsy ho avy. Ary maninona mivelesany lahy tahaka izao dadamy ity? Mbola saikana zavazavatra neletsy izy teo e. Ka tsy nivelesiko mafy any izy teo e. Sady efa matsiaro tena koa izy io dia asaivo manazava ny zava-misy amin'izay e. De zay zany no anton'izao fanambadiana amin'ny andro alina izao. Sy ny nahatonga mity nanao fetrika hafahafa be tamin'ireny fisehoany ireny. Ary nisisehany-zareo hanao fanambadiana aingana be toy izao ihany koa. Tsy mibikako akory zany no antony fa zany zavatra mampatahotra be zany. Tena mampatahotra. So ihany lahy fa tonga. Ary nanahoana marina lahy no tonga taty nefa efa nilazany tsy ho avy. Efa nankatsiaka ty ihany fa nahita an'le radadabe iny le lazain'ny olona fa mpamosavy lahy iny niaraka tamin'ny dadany Metina ka ty tamin'ny andro hariva dia manako ary narahako taty dia zao tsika izao. Za mively ety dia ahoana ny toyiny zany? Toy aninona e? Ateriny eo anatrehan'ny fokon'olona sy ny olobe eto an-tanàna dia hiteo izay anaovana azy. De tsy manambady ndray zaniko. De hono aly ety rahaja. Ahoana e? Za moa tsy te hifanatrika tamin'ny mity intsony de tsy nanatrika an'le fivorian'ny fokon'olona teo. Natao ahoana moa zany ry mity sy le radadabe? Efa naika tratra ny fitsaram-bahoaka teo raha nisy kely a. Fa nahinan-damina ny olobe dia tapaka teo fa dorana ny tranony radadabe. Ary nalefa any amin'ny polisy izy fa mpamorika ny eto an-tanànako.
Ary mity zany ahoana? Inona saina ny velona ny Tananarivo any amin'zareo any, ary tsy mahazo mandingadingana ty tanàna ntsony hatramin'ny taranany, izay mety tsisy akory satria vavy-tokana hono izy io kaefa misy fanatianam-badiko. Mampalahelo letsy zany, de tsy hanambady mihitsy izy zany. Ka sao de tokony hanambady azy any ary lahy, mbola tsy tarany. Anaovany lahom-bay mitady fotsiny izy any Antananarivo any de ho hitany lahy ndraiko, ataony lahy hoe ho mahay mitady le tovovavy misy fanatianam-bady eo aminy fa hovadiako. Mangina letselahy, zaho ary ty vomafiko tsy maintsy hitodika amindry zareo sondenda sirikaran'oro tsy tapa-kevitra ihany zaniko. Zany Kivy ale tia, kivy mba meo vady manjao e! Anambady dia ampeny ny voniara Janira Soanaivo.